Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina izay omena antsika anio. Mpamaha olana Kristy. Onena amin'ireo olana izay matoky azy Kristy. Avonina ny amahy izany. Araka ny filazan'ny tsara marika toko voalohany ny faraka amin'ny efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy dia onena azy ka naninitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho, mahadiova ianao. Ianao olona ankahitrahany no ataony fitaovana hanao izany amin'ny anarany. Araka ny filazan'ny tsara marika toko fahaenina ambin'ny folo amin'ny fafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izao famantarana izao no anarak'izay mino. Amoaka demôny amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny teny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampanimona azy izany, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ery. Sahia, fitaovana mahomby eo ampelantanany ianao. Vavaka isika. Kristy eo, tsapanay fa te hamonjy an'ireo izay mitady anao ianao. Omeo hery izay olonao mba harisika ho fitaovanao hanatanteraka izany amin'ny anaranao. Amen. Mandra-piona tompoko.